Ny lafim-baovao fa mbola mitoyany koa ny raharaha mahakasika ilay fitrandrahana ao amin'ny commune Somamanina ny anaty amin'ny mpanao gazety ny tompon'ny tany izay siny ny fitrandrahana ao amin'izany tanàna izany ka nanamafy izy ireo fa fampanofana tany no nisy fa tsy fivarotana ny tany velively. Mitaky ny ampandehanana ny asa fitrandrahana volamena ao Somamanina ny tompon-tany nanao fifanarahana fampanofana tany tamin'ny orinasa Sono Jiozing Sarina nandritra ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety androany tany an-toerana raha tsy ivina tao aorian'ny tabataba samihafa ny 20 Jolay 2024 no nandray fanapa-kevitra ny gouvernemanta ny ampetoana aloha ny fitrandrahana arena kibon-tany tanterahan'ny orinasa Jiozing Sarina no mariny tompon-tany anefa fa mazava ny fifanarahana niaraka tamin'ny orinasa ary toa mitsomaro izy ireo no azo ny commune Somamanina sy ny mpona ao anatiny amin'ny fampiodinana ny orinasa. Fanaraka tsara ny tompon-tany sy ny tompon'ny orinasa ary izy tsy hoe hovidiny le tany fa tena hoe hofana ozy dia rehefa mialy zay ozy dia miverina anareo ny taninareo dia samy mialitsika fa tsisy teritery tsisy zany hoe forcé zany mihitsy fa mampatonga amindreo le mitabataba ireo nge dia tsy hainay mihitsy fa raha mifanindrina ny tompon-tany le tompoko dia mbo miangava ny fitondram-panjakana mihitsy zay aloha mba handeha aloha le asa satria le tany efa voakitika nge le tany dia atahoana indray raha tsy ireo hoe mbo misy kely mbo miditra aloha izy tsy sanatry ny vava hoe manao anjezena forcé zany fa raha misy zavatra mifandiso kely dia ampanatsono mihitsy aloha atao fampiraharaha tena mifampiresaka débat miaraka amin'ny lehibe mihitsy hoe inona ny eritreretinareo fa zao zava-misy any amin'ny rabobe ohatra hoe misy kininina ny azo dia misy kininina tao dia ny kombila izy dia natsono mihitsy avianao izy fa voakitika le taninao amin'ny fiangavinay zany dia mbo miangava ny fitondram-panjakana zay aloha mba handeha izy fa mbo misy tombontsokonge na le commune koa angera tsisy an'ity zavatra sakatsakanyity efa angamba efa nirehatra ny jiro teny amin'ny arabe raha firesaka ireo taminay dia tabe zavatra atao ao ny terrain mbola ao ny tsena ao ny rano misy ampahantaninay amin'ny tandrifinay tsirairay avy no nampanofainay taminy ary tena hoe tsy misy hoe akolakolako zany zavatra zany fa tena mangarahara tsara mihitsy any amin'ny commune vita antaratasy légalisation vita avany hoe sy ny ara-dalàna fa mifanaraka marina fa raha ohatra misy zany hoe zavatra fiefarantany dia averina aminay tompony ny tany dia ohatra zay zany mahatonga dia le averika am'le hoe resaka disadisa teo moa zany hoe disadisa amin'ny fiarahamonina moa zany hoe tsy azoko le mpanohitra moa zany tsy azo ifampiresana izy zany tena marina satria izy zany olona zany raha miady hevitra dia miona ny hevitra anankiroa dia eo no hita hoe hevitra ny tsy hitovizana no mariny ireto itompon-tany ireto ihany koa fa fampandrosoana ny commune Somamanina no entin'ny fitrandrahana kanefa olona ivelan'ny commune no mitabataba ary manaka-pikasana anatanteraka etsika raha ampitso alakamisy fa 12 ny volana aogositra manoloan'ireo mangataka ny fitondrana ireo tompon-tany Somamanina hijery ny zava-misy ary amerina ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Jiozing Sarina eo amin'ny 30 mahery ireo tompon-tany nanao fifanarahana tamin'ny orinasa ary nivondrona ao anatina fikambanana iray izy ireo